Akatsika mahakasika ny vaovaon'ny fitantanana eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra fa handeha indray isika ho eny Kianja niditra tamin'ny Manasadalana androany tolakandro teny amin'ny Kianja ny Mahamasina tokoa mantsy ny fiadinany amboara nasionaly amin'ity tampilalaovana 12 ity na ny Telma Coupe de Madagascar 2018 mialatsiny indrindra teo amin'ny Manasadalana faharoa izay niendrika famaranana ary misany nandrasany rehetra ny onan'ny Knapsa Sport Itasy ny LGK Plus Analamanga dia tsy totosatra amin'ny farany ny fionana teo amin'ireto ekipa roa samy manana izay azy reto satria dia nisaraka hady sahala rainoraino rotota tao anatin'ny 20 minitra ny alohan'ny fandakana ny tir-but anefa dia hita fefamaizina ny andro teny amin'ny Kianja ny Mahamasina ka voatery tsy maintsy averina amin'ny fotoana manaraka izany Manasadalana ny onan'ny LGK Plus Analamanga sy ny Knapsa Sport izay andrasana moa ny fanambarana ofisialy avy eny anivon'ny federasiona anambarana hoe irovina tokoa no averina ity lalao ity iverina hatramin'ny voalohany ve asa hijanona hatreo amin'ny tir-but ihany ary anatin'ity fanotinana ity ary mitranga teny Mahamasina. Tsy totosatra amin'ny farany ny lalaon'ny LGK Plus ny Knapsa Sport Itasy nandritra ny Manasadalana faharoa ny fiadinana ny amboara nasionaly taranja baolina kitra ny Telma Coupe de Madagascar natao tetsy amin'ny Kianja Mahamasina io tolakandro io. Nahatsapa tokoa mantsy ny mpilalao sy ny mpitantana sasany atao amin'ny ekipan'ny LGK Plus fa maizina ny andro natao rin'ny 20 minitra ka tsy natao ny fandakana ny tir-but. Ny aloha 20 minitra io anefa dia sarakady sahala rainoraino rotota ho an'ny Knapsa Sport Itasy dia itodikely nanokatra nisy teo minitra faraika amby folo tamin'ny alalan'ny tifidavitra. Namaly izany tifidavitra nataon'ny Knapsa Sport izany ihany koa nefa bonara teo amin'ny minitra 17 ka nanasala nisy ho an'ny LGK Plus. Nandritra ny fizaram-potoana faharoa sy ny fanalavam-potoana dia nanindry tanteraka ny ekipan'ny LGK Plus saingy tsy nety nahavita napikobana ny masona ratin'ny mpiantsatokazo ny Knapsa Sport. Teo amin'ny minitra 7 dia nahazo penalty ibila mpilalao ny LGK Plus rehefa nanao fahadisoana tamin'ny safidy ny vodilara ny Knapsa Sport. Bosaka ny Jols mpiantsatokazo ny Knapsa Sport anefa izany penalty nodakany ibila izany ka nijanona rainoray ihany nisa teny amin'ny tableau. Raha ny fantatra dia tokony averina afaka 7 ora ity lalao ity ka ny penalty ihany sisa no dakana. Izany hoe ny tir-but no tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'izany famerenana ny lalao izany.